Miarabatsika iaby. Araky nampanatenaiko moa dia androany aho anao video mahakasika n'igny rangaha mabe resaka amizao igny de i colonel FANEVA zany. Akoatran'ny resako momba ny colonel FANEVA de mbo resaka zavatra hafa avao koa zao atsefa n'igny. Fa izy aloha zao no votoaton'ny video ataoko amizao. Marihina aloha tatoato de nandeha be teto amin'ny tambazotra serasera ny resaka momba anazy. Resaka momba anazy zay miparitaka teto amin'ny tambazotra serasera moa dia tsy misy amin'ny lafiny tsara fa amin'ny lafiny ratsy. Zay zany no tiako resana androany. Iarahantsika malala koa fa gendarme i colonel FANEVA. Gendarme i colonel FANEVA. Tsy afenina fahita koa amizao indrindra amizao situation na firenena mikorotana zao dia allergique gendarme ny akamaroany malagasy. Tsy tia gendarme ny akamaroany malagasy amizao situation zao. Io ma efa nisy teneniko teto ndray andro efa misy video fa sira fa mbola ao zay video zay, za tsy mpamafa video zany. Efa nresako teto ny mahakasika ny gendarme amy resaka fikasia tanana olona. Fa izy moa io mbola tsy miova io efa io rahantsika malala eo mitohy foana fidaroan'olona nefa rahantsika malala fa tsy anatin'ny elohin'ny lalàna niza ny fikasia tanan'olona, indrindra olona tsy nanao ratsy, namono olona tsy nangalatra. Efa mbola io moa izy hitatsika toizan'ny gendarme io foana zany fomba ratsy zany. Colonel FANEVA nresaka eto. Gendarme hoy aho, tsika amizao azo lazaina araky ny teneniko teo hoe mankala gendarme n'akamaroany malagasy ary manana alahelo amin'ny gendarme. Fa zaho miteny amitsika fa raha io colonel FANEVA izay naparitaka amy lafiny ratsy, azo lazaina hoe aratsiny eo, raha mitovy toe-tsaina amin'ny colonel FANEVA eo ny gendarme rehetra Madagasikara, sambatra atsika malagasy. Averiko ndray, raha nitovy toe-tsaina, nanana toe-tsaina mitovy amin'ny colonel FANEVA ny gendarme rehetra era Madagasikara dia sambatra isika malagasy. Ho detailleko eto inona no antony. Voalohany de zao, misy raisiko araky le resaka paritaka, mamono olona ohatran zao sy mamono olona ka colonel FANEVA fa tsy namono olona tsara, tsy namono olona maneho hevitra, tsy namono olona mandeha famarinana. Fa ny olona ny vonono colonel FANEVA, tifirin'ny colonel FANEVA de ny dahalo zay mampijaly atsika vahoaka, mampita faisana ny vahoaka, zay olona crime efa tsy mety anarina tsony, zay no tifirin'ny colonel FANEVA. Tenekeko zany tena tifiriny zay tena, satria noho ny fiarovany ny fananatsika vahoaka sy ny fiarovany ny aitsika vahoaka. Amizay tany ny esany rehetra porofony zany dia milamina satria foana ny tsy fandriam-pahalemana. Tsika mimenimenina, tsika malagasy zay azo lazainy hoe sarotsy atao ihany, mimenimenina miresaka fitsarana. Tratra olon-drata lefa mifitsarana, lefa prison vetivety defa mivoaka. Lefa fitsaranao tsisy raha manjary fa kolikoly avao mifitsarana, olo fanamon'olo dahalo itra ty de misazy kely ray volana mivoaka. Manjary amy fitsarana sy pénitentiaire iny satria reo ro miandraikitra an'izany refa vita tsara de alefa ary amy prison de ny taratasy avy aty amy fitsarana no mamoaka gadjany amin'ny pénitentiaire, na ny pénitentiaire mamoaka efa tsy haitsony zany makasika an'iny. Zay ny mampimenina atsika gasy. Ka maninona rehefa tonga de éliminen'ny colonel FANEVA reo olon-dratsy raha tsika ndray no andeha hanaratsy anazy. Misy miteny resaka zon'olombelo le ohatran'izao. Taiza ilalana inona moa voazy eto Madagasikara.
raha ohatra hoe tsy hanaja hoe resaky fanajana zolobely ka mahasoan'ny malagasy tombotsoan'ny malagasy maninona mahatsara azy zany raisiko ohatra ny morondava zao ny rozy mihitsy ny tao tapadoa isan'andro vakitrano isan'andro ny dahalo fa niakatsy villa hatramin'ny tongavan'ny kolonely Faneva milamina tanteraka zato isan-drato menabe faritsy menabe fadiovana amplisy tsy vitany mahazandarima anazy fa mampianatra amy resaky fiarahamonina mahafanabiazana zany ny zavatra endreketan'ny kolonely Faneva daholo zany ka zay mahatonga anamy teny isika dia amy zavatra mahatsara atsika no andeha ho aratsetrika marina aloha fa tsy betsaka ny mpanaratsy fa vitsy fa oentiko hanazavana ary tsika zay mahazo tombotsoan'ny kolonely Faneva zay tany esany mahatsapany zany tsy ndehana ratsy anazy mihitsy fa oentiko hanazavana amitsika so de misy olona mbola tsy mahay hoe iza zany kolonely Faneva zany ho voatariky ny olona zay manaratsy anazy ka amiko aloha ho anareo zay influenceur omen'olona vaovao tsy voapirofo na tsy hitarahana hoe momba ny kolonely Faneva amy fanaratsiana Faneva de anisany hoe tsy haiko zany ny fomba ilazana anareo fa mamoaka vaovao tsisy pirofo maro miteny amiko manandefa zavatra amiko ohatran'izao kolonely Faneva ono ohatran'izao ameo pirofo za fa raha vao mamenareo pirofo ny zavatra ratsy ataony de avoakako eto zany tsisy atahorako ny kolonely Faneva raha za manana pirofo azo raisina tany io ratsy nataon'ny kolonely Faneva nefa reny olona reny takina pirofo tsy misy mandefa sarotra nazahoana pirofo nenara vao zavatra hoe tiako fantatra zany tsy maintsy azoko ny pirofo momban'izany hatramizao tsisy pirofo alefan'olona naray aza tenena fotona ohatran'izao naray aza tsy misy zany zay ny mahatonga anamy teny averiko foana raha nitovy toe-tsaina amy kolonely Faneva ny zandarima rehetra de ny sambatra tsika malagasy satria kolonely Faneva mampianatra mbola tsy nikasy tanan'olona zany iny tsy mbola nikasy tanan'olona zany olona ratsy dahalo mpanafika tokantrano mpamaky trano zay ro riatany tena riatany satria makasitra ohatra ny tenako makasitraka an'izany satria raha tsika mahita lefa mifitsarana reny olona reny de gaja rehefa mivoaka rehefa aveo mahita eliminena satria hain'olona koa nalain'ireny dahalo reny fananan'olona nalain'ireny dahalo reny de zay ny sahaza anazy ka isika zany miresaky amy zavatra mahatsara tsika hitatsika hoe tsy manaja azona tsy manaja ovina moa teta Madagasikara nanaja lalam-panorenina azy tsy voahaja tsika eto resaky demokrasia tsy ajain'ny Madagasikara zany fanehoana hevitra malalaky tsy ajain'ny Madagasikara zany ny fahazahoana maneho hevitra tsy ajain'ny Madagasikara nefa de nanao soniany zany ny Madagasikara resaky demokrasia liberté d'expression nataon'ny Madagasikara sonia tsy misy voahaja zany na kelikely io raha ataon'ny zandarima midarodaroko olo mikasy tan'olo tsy anaty tsy voahaja elohiny lalàna tsy voahaja de aiza zany tiatsika ny zandarima midabidaboka olona tsy manatsiny ve sa olona tsy manatsiny ve sa kolonely Faneva mitifitra olon-dratsy mampijaly ny vahoaka mamono olo ratsy mampijaly vahoaka aiza ny tiatsika amizay ny zandary mampimenamena atsika midarodaroka olona tsy manatsiny maneho hevitra tsotra midarodaroka tsy sindra fo ve sa kolonely Faneva mitifitra olo ratsy dahalo mpampijaly vahoaka olon-dratsy efa crime fa tsy mikasy tanana olona tsotra olona tsy manatsiny mampianatra manentana kolonely Faneva zany farany olona tsotra mifandray amy rehetra azo ifampiresany rehetra mihitsy fa tsy ohatran'ireo zandarima tenenareo midarodaroko olona maneho hevitra anao de dariko teneny isaky mamoaka vavy dariko de tsy misy za miteny aminareo fa mitovy amy kolonely Faneva daholo ny zandarima eto amy Madagasikara samby tsika malagasy fa indrisy de zay ka eto zany de miteny hoe azay naharatsiana ny zavatra ratsy fa itsika ny zavatra ratsy no harovantsika malagasy matetika ny zavatra manao ratsy amitsika malagasy mbola misy midoka mbola misy mitehaka fa ny olona manao zavatra tsara amitsika mahasoa atsika
ezaina ho aratsiana. Nagaga tsika malagasy tia. Ka oka re tompoka ny fanaratsiana ny kolonely faneva manomboka androany fa izahay mahita porofo mivantana fa tsy honohono. Tsy honohono-dresaky fa porofo hita mivantana ny zavatra ataony, ny asa ataony, ny fanabeazana ataony, hita maso daholo zany. Ka bon, io moa araky tenenina io tsy olo maro manao an'io fa azavaina zany le resaka mba ahay ang tena zava-misy de malagasy mbola tsy mahay hoe iza zany kolonely faneva zany fa hoentina fanaratsiana anazy ny zavatra izay naparita olombitsy aparitany zay olombitsy de engavina koa tsika influenceur mba tsy hainy feon-dakoloso tokana amregny fanaparitana zavatra tsy mety tsy anina regny tokony mba hanina porofo hita maso hanina porofo azo raisina tanana vao mamoaka ny fanaratsiana ataon'olona sasany. Da ohatran'izay zany satria izahay de anisany hazo tombotsoa tamy kolonely faneva ny faritra menabe amy filaminana zato isan-dato ary tsy faritra menabe aby fa zay faritra nesany rangah iny manana porofo an'izany mihitsiny. Zay zany no amaranako anazy na izany na tsy izany na eo aza ny resaky kolonely faneva de iverina kely za amin'ny resaka fiainam-pirenena. Resaka kely zao iverina za amy resaka fiainam-pirenena ahoana ny tohiny, ahoana ny fandehany. Za hoe jana fa te hiteny fa te hiteny zany za hoe to satria ny teny zao tamy voalohany hoe aza idiranareo mpanao politika io hetsika io fa avelao ny tanora. Rehefa nandinika andray za tamin'ny alina de zao tsy sanatria akory tsy hoe mahatoky anareo tanora tsy hoe tsy mahatoky anareo tanora zenzeda tsy hoe tsy mahatoky anareo fa mahatoky ny fahendrenareo mahatoky ny heritsainareo zaho fa mana-pahaizana iny olona iny manana teknika grave be ny olona manam-boninahitra generaly aza mandoalika ao anatrehany nefa hita fa zavatra fa tsy mety tiky generaly maro mandoalika eo anatrehany vao maika ve nareo tanora kely mbo azo lazay tsy sanatria tsy manambany anareo zany tsy mahatoky anareo fa ay tsy avanana jereo generaly tsika reo sy manam-pahaizana tsika reo miankoka anatrehany eo iaby mamono fanay miankoka anatrehany ao manaiky ze teneniny aby zay na tonga anaka nieritseritsaka eo le so de mba andao hitambarana amizay ty tolona tya ny mpanao politika rehetra ny nareo tanora sika malagasy rehetra andao hitambarana amizay ty zavatra tiky fa nandinika lalina za tamin'ny alina satria iny raha tsika vo zavanisy igny de fa ny lehiben'ireo mpitandro filaminana ro navorony tao tsy haina vao maika hoe ataovy mihinany faty na tsy maintsy sira fa zay satria gnahy zany de mampalelina reto miaramila majinika reto hafa mandray malety miliara re mibaiko fotsiny reto ato sady tsy mamono vahoaka mitovy aminazy mamono vahoaka mitovy aminazy no ny andamo te zara raha hisy fa sira 100% fa zany foana zava-misy fa reo moa tsy mety tonga saina foana reo tramindreo ka ataotsika koa zay zany no tiako teneny andao hitambarana amizay ty tolona ty zaho eto mivadika ny hoe niresaky teo aloha hoe aza adirinareo mpanao politika eto de miantso atsika mpanao politika iaby andao ampihina amizay zanitsikely reo ekeo koa zanitsikely fa aza manana hambo tsika andao vitay miaraka raha ty fa mita be tsy lany mamba amtyky raha ty zay fotsiny zany mba tiako teneny fa tena lasa ny saiko arako ny tenenike araky ny teneniko foana zany mamono biby tsy mahafaty fiterany rambony vao maika hinany fatinao tsika raha vao ilefitsy amizao vao maika hinany fatiny zay teneniko zay vao maika hina ary vao tsipotsipona tsiraidray eo amizay nareo rehetrareo zay ny zavatra tiako tenenina androany hoe andao hitambarana ty zavatra tiky miantso anatsika mpanao politika rehetra andao hitambarana amizay taraha ty miantso ny vahoaka malagasy rehetra era Madagasikara andao hitambarana amizay ty tolona tiky fa io fa tsy zavatra miovatrony io fa io lainga foana ro handeha eo jusqu'à farany lainga foana ro handeha jusqu'à farany zao miteny aminareo ka zay no vidéo tsika androany
Mankasitraka atsika iaby de mankahera atsika malagasy, tolona tsy maintsy mandresy. Zay.